nanapaka mandrakariva amponareo ane ny tompo. Amen. Ny soratra masina izay hotoriana amintsika amin'ity anio ity dia ny taratasy voalohany nosoratan'i Paoly apôstôly ho an'ireo kristianina tao Korinto, dia ny toko 7 ny 9:20 hatramin'ny 7:20 izay no vakin'ny mpanompo n'Andriamanitra tamintsika teo. Anio tokoa ry havana dia alahady farany amin'ity volana oktobra ity, izay mbola hipanjina antsika ny lohahevitra manao hoe mamoria vokatra ho an'ny tompo. Raha tao anatin'izay 5:20 andro nanomboka omaly zany tamin'ity volana oktobra ity, dia niverimberina tao an-tsaitsika, niverimberina teo ambavatsika ny teny hoe vokatra ho an'ny tompo. Dia tao anatin'izany rehefa namaky teny isika na nandritra ny andavanandro na ny alahady, dia reto anankiroa reto no nahitantsika izany vokatra izany. Teny voalohany dia antsoina hoe vokatra ny fanatitra, voaresaka matetika any amin'ny testameta taloha. Ny voalohany vokatra, ny voalohany teraka, na ny any an-tsaha na ny any an-tanàna. Mety ho zavatra io, mety ho biby fiompy ihany koa. Dia ireny no aterin'ireo zanak'Israely antsoina hoe vokatra ho an'ny tompo. Fa ny faharoa izay antsoina hoe vokatra ihany koa dia ny olona izay nitoriana ny filazantsara ka resy lahatra anaradian'i Jesosy Kristy, dia tonga hampanaradian'i Jesosy Kristy izy ireny ka manjary lasa vokatra ho an'ny tompo. Ary eto amin'ity perikopantsika anio ity, eto amin'ity korintianina ity, dia ilay faharoa teo no vokatra resahana. Ary rehefa miresaka amin'ny Paoly dia ao an-tsaina avy hatrany ny fitoriana ny filazantsara. Manao ahoana ary izany olona mamory vokatra ho an'ny tompo izany? Inona nataon'izany olona mamory vokatra ho an'ny tompo izany? Voalohany ry havana, ny olona mamory vokatra ho an'ny tompo na ny olona mitory filazantsara dia mitory filazantsara amin'ny olona rehetra. Mitory filazantsara amin'ny olona rehetra. Araka ny 7:20 hatrany amin'ny 2:20 any. I Paoly eto amin'ity perikopy ity ry havana dia mitanisa ny zavatra nataony, mitanisa ny asa nataony, mitanisa ny fihetsika izay nataony mba ahazon'olona maromaro amin'ny fitoriana ny filazantsara. Dia rehefa tena mandinika ity soratra masina ity isika dia mahita fitanisana ireo sikajim-piarahamonina, ireo saranga-piarahamonina izay nisy tamin'izany vanim-potoana izany. Teny voalohany Paoly dia manambara ny tenany olona afaka. Manahoana ry havana izany olona afaka? Haintsika tsara ny tantaran'i Paoly apôstôly. Fa fony mbola Saoly dia nanenjika ny fivavahana kristianina. Fa rehefa nifanena tamin'ny tompo, niova anarana ho Paoly, dia niala tamin'ny mahajiosy azy fa nanjary nanaradia an'i Jesosy Kristy afaka tamin'ny fiainana mahajiosy azy. Fa ny fiarahamonina lazain'i Paoly voaloha eto dia ambarana eo amin'ny 20 dia ny vahoaka jiosy. Isan'ny nitorian'i Paoly filazantsara ry havana ny vahoaka jiosy. Ireto jiosy ireto dia nanana ny fomba-pivavahana anarahany, nanana ny mpitaiza azy ara-panahy, nanana ny mpitarika azy
ara-pivavahana, dia teo ireo mpisorona, teo ihany koa ireo fariseo sy ny sisa. Fa manaraka ireo jiosy ireo ihany koa dia izay ambaran'i Paoly ho ambanin'ny lalàna, izay isan'ny vahoaka jiosy ihany fa manaraka ara-baky-teny ny lalàn'i Mosesy, manaraka atsakany sy andavany izany lalàn'i Mosesy izany. Ary izy ireo dia mihevitra fa rehefa manaraka izany lalàn'i Mosesy izany dia mahazo famonjena. Fa eny anivon'ny fiarahamonina izay misy antsika eny koa ry havana, dia misy tahaka ireto jiosy ireto, misy tahaka ireo izay ambanin'ny lalàna, manana ny fomba mpivavahana izay arahany, manana ny mpitarika azy, manana ny mpanory sy mpampianatra azy, mihevitra fa izay ataony, izay arahany, izay tandremany no mitondra azy ho amin'ny famonjena, kanefa tsy manana an Jesosy Kristy. Ny vahoaka jiosy ry havana dia nanana olana teo amin'ny fifandraisana an Jesosy Kristy, satria ireto vahoaka jiosy ireto dia tsy nanaiky an Jesosy Kristy ho ilay mpamonjy azy, ary izany no isan'ny namantsihan'izy ireo an Jesosy teo ambonin'ny hazo fijaliana, mitandrina ny didin'Andriamanitra izay ambaran'ny boky Mosesy, fa kosa tsy nanaiky an Jesosy ho ilay Mesia na ilay mpamonjy azy. Dia tahaka izany koa eny amin'ny fiainantsika eny ry havana. Misy ny olona sasany izay mihevitra fa na tsy mandeha mivavaka azy izy, na tsy manara-dia an Jesosy Kristy azy izy, na tsy mankaty am-piangonana azy izy, fa hitany fa mety ny ataony eny anivon'ny fiarahamonina dia ampy azy izay, dia hitany fa mahavonjy azy izany. Tsy ry havana, fa ny an'ny famonjena dia ny fanarahan-dia an Jesosy Kristy. Fa isan'ny fiarahamonina izay nitorian'i Paoly ny filazantsara ihany koa ireo izay ambara ho tsy manana ny lalàna, dia entina ilazana ireo jentilisa. Ary ny mpandinika sasany rehefa nandinika an'i Paoly dia milaza mihitsy ho apôstôly ny jentilisa, satria i Paoly apôstôly rehefa nitory filazantsara dia teny anivon'ny jentilisa no tena nandehanany, dia na ny firenena samihafa izay akoatra ny jiosy, izay tsy voafehan'ny lalàna jiosy, tsy mino an'Andriamanitra, tsy manara-dia an'Andriamanitra, tsy mahalala an'Andriamanitra, dia ireny no isan'izay nitorian'i Paoly ny filazantsara. Dia ao anatin'izany ry havana, dia tokony ataontsika vaindohan-draharaha ihany koa ny mitory filazantsara ho an'ireo olona izay tsy mahalala an'Andriamanitra, ho an'ireo olona izay mbola tsy nahita, mbola tsy nahafantatra fa misy Andriamanitra. Fa ny fiarahamonina farany izay ambaran'i Paoly fa tokony hitoriana ny filazantsara ry havana dia ny antsoina hoe malemy. Eny anivon'ny fiarahamonina dia misy ny olona malemy ara-baky teny, mety manana fahasembanana, mety manana tsy fahatomombanana ara-batana, na mety ho ara-tsaina, fa azo ambara ho malemy ihany koa ry havana ireo izay marefo ara-pinoana, izany hoe ireo izay voanatsoina ho kristianina, ireo izay mila fanohanana, mila fanaraha-maso, mila fitaizana akaiky ny finoany. Araka izany dia izao, aikay tsy ny olona izay tsy kristianina ihany ny tokony hitoriana ny filazantsara,
tsy ny any ivelan'ny fiangonana ihany no tokony hitorianany filazantsara fa na ny efa atao anatin'ny fiangonana azy dia mety mbola misy ny marefo, mety mbola misy ny malemy ara-pinoana dia mahita tsara tsika ry havana fa ngamo tsy ny atao anatin'ny fiangonana ihany no mivoaka any ivelan'ny fiangonana rehefa voarebirebin'ny fampianaran-diso ataon'ny fiangonana hafa, voarebirebin'ny antsoantso sy ny tabataba eny ivelan'ny fiangonana. Dia izany no amporisihana antsika ry havana, izany no ilazana fa na ny any ivelan'ny fiangonana na ny efa ato anatin'ny fiangonana dia samy tokony hitoriana ny filazantsara avokoa. Ireo karazam-piarahamonina ireo sokajin'olona izay voalaza ireo ry havana dia ampilazana fa ny fitorianany filazantsara dia ho an'ny olona rehetra. Fa ho Jesoa any amin'ny Marka 4:12 ny 5:15 manao hoe mandehana any amin'izao tontolo izay ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Dia tsy misy anavahana io fa na ny matanjaka na ny malemy na ny osa na ny kristianina na ny tsy kristianina dia hitoriana ny filazantsara avokoa. Izay ry havana no tapany voalohany ny fitorianany filazantsara, ny famoriana vokatra ho an'ny tompo dia ho an'ny olona rehetra. Fa ny fizarana faharoa dia izao, ny olona mamory vokatra ho an'ny tompo dia mikatsaka famonjena ho an'ny hafa. Ny olona mamory vokatra ho an'ny tompo dia manao izay hamonjena ny hafa. Voalaza ery amin'ny 2:20 tapany faharoa fa hoe mba hamonjeko ny sasany na iza na iza. Miverimberina tokoa ry havana eo amin'ity perikopy ity, rehefa nitory filazantsara tany amin'ny jiosy Paoly dia tonga toy ny jiosy. Rehefa nitory filazantsara teo amin'ireo ambany lalàna Paoly dia tonga toy ireo ambany lalàna. Tany amin'izay tsy manana lalàna dia tonga toy izay tsy manana lalàna. Tonga toy ny malemy ihany koa. Ao anatin'izany mba hamonjena ny hafa dia misy paikady, misy tetika izay omeny Paoly antsika, dia ny hoe mila maka toeran'ny hafa rehefa mitory filazantsara, mila manetry tena rehefa hitory filazantsara. Rehefa miresaka hoe fanetretena dia mby ao an-tsaina avy hatrany ny amin'ny hoe fialana amin'ny toerana izay misy anao, fa fidinana kosa amin'ny toerana izay ambany noho ny an'ny hafa. Dia izany tokoa no nataon'ny Paoly apôstôly eto amin'ity perikopa ity. Fa na dia isan'ny vahoaka afaka azy izy dia nidina mihitsy ho toy ny jiosy, ho toy nyireo izay mbola voafihan'ny lalàna, ho toy nyireo izay tsy manana lalàna, fa indrindra ho toy ny malemy. Saingy izao ry havana no tsara marihana, raha niala tamin'izany toeran'izany akory Paoly dia tsy sanatria nivadika indray, niemotra indray ny amin'ny tsy finoana, niverina ho tsy nanara-dian'Andriamanitra indray. Tsy izany ry havana, fa tena fanetretena lalina mba haka ny toeran'ny hafa, mba ho mora ampitaina, mba ho mora ny fitorianany filazantsara amin'ny hafa, mba tsy hampisy elanelana eo ampitory filazantsara sy ny olona izay hitoriana ny filazantsara.
dia manahoana ny fiangonana. Inona no ataon'ny fiangonana? Aiza ny toerana misy ny fiangonana? Eo anivon'ny fiarahamonina. Voalohany ry havana, ny fiangonana dia tahaka ny Paoly. Inona moa nitovizan'ny fiangonana tahaka ny Paoly? Ny antsoina hoe fiangonana ry havana, isika ireo zany, dia olona izay tao anatin'ny fiainana izao tontolo izao. Samy nanana ny nisy azontsika, samy nanana izay nataontsika, samy nanana ny fombany, samy nanana izay nieverany azy. Fanatsoana tao amin'izany fiainana izao tontolo izao izany ho ato anatin'ny fiangonana, anara-dia an Jesosy Kristy. Niala tao amin'ny maha izy azy tany amin'izao tontolo izao, faniditra ho ato anatin'ny fanarahan-dia an Jesosy Kristy. Dia tahaka izany Paoly, niala tamin'ny fanenjehana an Jesosy Kristy, niditra ho amin'ny fitoriana ny filazantsara. Dia manana didy zao sy anao, isika rehetra araka izany no mitory filazantsara. Isika rehetra izany no manana andraikitra hitory ny filazantsara amin'ny manodidina mba hamonjena azy ireo. Tsy sanatria akory hiverina indray hanao ny fanaon'izao tontolo izao. Tsy sanatria akory hiverina hanao ny ratsy izay efa vita, fa kosa hisehatra hiverina eny anivon'ny fiarahamonina, hiverina eo anivon'izao tontolo izao mba hitory ny filazantsara. Ny fiangonana ry havana dia tsy afa-misaraka amin'izao tontolo izao, satria mbola eto an-tany isika fiangonana, ary izao tontolo izao dia mbola eto an-tany ihany koa. Ny fiainan'izao tontolo izao fotsiny, ny fiainan'izao tontolo izao no tsy ataon'ny fiangonana, fa ny fiangonana dia eo amin'izao tontolo izao. Dia atsiarovako ny any am-pianarana ry havana, ao anatin'ny fanomanana ny lohatenin-dahatsoratra famaranana izahay izao, dia misy ireo namana izay manao fikarohana ny amin'ny hoe inona no andraikitry ny fiangonana manoloana ny vehivavy mpivarotena. Inona no andraikitry ny fiangonana manoloana ny vehivavy mpivarotena. Dia raha manao fanadadinana amin'izany ny mpitandrina, dia tsy sanatria akory ny mpitandrina no andeha hivarotena, sanatria, fa tsy maintsy manetry tena, manadiady, manao fikarohana, miresaka eny amin'ny vehivavy mpivarotena. Dia tahaka izany koa isika fiangonana, tsy hiverina anao ny fanaon'izao tontolo izao, fa hijoro hitory filazantsara hamonjena ny hafa. Ka ao anatin'izany ry havana dia mety misehatra fahoriana isika, mety misy olana izay lalovanao, satria tsy mora tokoa ny mitory filazantsara, tsy mora ny manara-dia an Jesosy Kristy. Kanefa raha misehatra izany ianao dia izao, tadidio fa ianao no anisan'ny olona izay manam-pitiavana, ianao no anisan'ny olona izay lehibe ao anatin'izany atao hoe fitiavana ny hafa izany. Satria dia ambaran'ny Jaona 5:10, ny 7:11 manao hoe tsy misy manana fitiavana lehibe mihoatra noho izao dia no manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ka raha mitory ny filazantsara ianao dia mamonjy ny hafa. Ary izany asa-pamonjena izany ry havana, ny asa-pamonjena izay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ny nanoloran'ny ainy ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana no tohizan'ny fiangonana ankehitriny. Satria Jesosy Kristy dia nanolotra ny ainy mba hananana izay rehetra mino azy ny fiainana mandrakizay. Dia ny fiangonana ihany koa dia mikely aina, manolotra ny ainy hitory ny filazantsara mba hiazomana ny olona, mba hahatonga ny olona ho any amin'ny
fiainana mandrakizay. Dia mahay reza ry havana fa tsy mora ity asa izay niantsona atsika fiangonana ity. Raha fitinina izay voalaza ry havana dia izao: ny olona mamory vokatra ho an'ny tompo dia tsy maintsy mitory filazany tsara ho amin'ny olona rehetra. Ary raha mitory filazany tsara ho amin'ny olona rehetra dia mamonjy ny olona rehetra. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ho amintsika kosa izany teny izany, ary isika rehetra dia tanteraka izay rehetra ny antsonantsika. Amen.